mametraka fanontaniana tokoa ny maro manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena izay tsy voafehy tanteraka amin'ny akabeny. Mazaka fahefana tokoa ve ny mpitondra malagasy manova olona mantsy ny fipetrahana amina toerana manerinerina tahaka an'ireny raha toa ka tsy hainy mandanjalanja ny lalatsaina sy ny fitantanana ny firenena. Ny mpitondra aty Afrika tahaka ny Madagasikara rehefa mipetraka amina toerana dia miefitena ho andriamanitry ny firenena ka tsy rehefesy mandidy manao izay sitrapony. Tsy izy ihany anefa fa hatramin'ny fianakaviany sy ny mpanaradia azy na ireo miefitena fa ho tompo ny fahefana dia ny tompo menakely sy ny tandapa. Ny tsy fahaizan'ny mpitondra nakalesona ka nanitsy tena ny ainga tamin'ny zavamisy teo aloha nampiongana ny filoham-pirenena dia lasa tandra vadik'oditra ka tsy nataon'ny kany nataon'ny teo aloha indray no averina. Asesikinina tokoa re ny mpitondra malagasy fa na iray ihany no mibaiko azy ireo ka tsy voasana fo ny adalana natao rehefa mahazo fahefana. Arety mifindra ny mpitondra ny fanapara-pahefana ny kiantrano antrano fa ny tena loza dia ny fivarotana tanindrazana tsy misy enatra tsy misy tahotra. Ny fasahina tafahoatra ataon'ny mpitondra dia midika ho tsy fanomezakasina ny malagasy nampindrana azy izany fahefana izany tahaka ny tsy misy indrindra fa ireo lavitra indrina ny malagasy. Rehefa fahorim-bahoaka dia mody tsy mahita na tsy tia halala mihitsy ny mpitondra malagasy ary tsy manan-kitarainana raha teo moa ny malagasy satria tsy voaro ny ainy na ny fananany izay robaina anterisetra. Eny fa na ireo natao hitsikitsika natao andizana aza tahaka ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana dia lasa tsy misy intsony ny fifampitokisana amin'ny vahoaka. Ny anjara tamberina ho azy moa tsy somena fa ny kely ananana indray aza no esorina. Rehefa fiainao nefa ny kapoaka tsy zakany maro intsony dia mitrotra dia aingana ny mpitondra mandray fanapahan-kevitra mora hitany satria efa tsy hita fandromandry isan'andro sao voaongana ny fitondrana izay entiny ka ny volabe iondanana aza tsy mitondra fiadanana ho azy ireo akory. Fomba ny mpitondra kanosa sy ny fanjakana malemy ny mampiasa eritreritra amin'ny mpiarabelona aminy rehefa niala tamin'ny fitiavan'ny vahoaka. Raha mpitondra tiam-bahoaka mantsy tsy mila mpitandro filaminana iaro azy akory tahaka ny Paul Kagame ary tsy mampiasa eritreritra akory iarovana izany toerana izany fa dia ny vahoaka mihitsy. Ny vahoaka roandeha no mangataka azy mbola hirotsaka ho amina fifidianana sy tehitazona azy amin'izany toerana izany. Saingy ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray no manao voloma no randrana tahaka an'izany ny zavamisy eto Madagasikara. Tsy mahatoky tena ny mpitondra rehefa tsy mahatoky tena ny mpitondra dia mampiasa fahefana eo am-pelantanany rehefa tsy azo ny intsony koa ny fampiasana ny fahefana ampiasainy avokoa na ny eritreritra sy ny sisa. Ny dikan'izay mihamalemy ny fitondrana ary izay fitondrana mihamalemy izay ny mitondra makany amin'izany faharavana tsikelikely izany eto amin'ity firenena malagasy ity. Izany no everina fa mahatonga ny zavamisy tsy mifandraika amin'ny tokony ho izy intsony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny ady hevitra samihafa etsy seroa. Ny filoham-pirenena moa dia manjary manao teny tsy voahevitra ho avy tampoka ny filoham-pirenena tahaka ny mpangalatra anongotra sy andrava satria variana ny filoham-pirenena sy ny prime ministra izay miady sy mifandingana amin'izao fotoana izao eo amin'izay sehatra ny fahefana izay dia tena hita mihitsy fa miseho masom-bahoaka ity adiny filoham-pirenena sy ny prime ministra ity. Ny tenin'ny filoham-pirenena ty farany hoe ho avy tampoka ny filoham-pirenena tahaka ny mpangalatra anongotra sy andrava ary anangana indray. Fomba fanaon'ny filoham-pirenena moa no maka ny tenin'ny soratra masina anamarina tena ara-politika sy anababoana ny fony malagasy dia izay ady ny prime ministra sy ny filoham-pirenena izay mahatonga ny fikorotanana ty ambany ary izay no ararotina na ny jiola na ny olotsotra na ny manodidina ny filoham-pirenena dia mahita n'izay fahalemena izay dia manararoatra avokoa amin'izao fotoana izao. Rehefa mpangalatra moa ny resahana dia fitaintainana no mby ao an-tsaina mandry tsy lavoloha ary fantatra fa ny mpangalatra rehefa ho tonga dia miaraka amina fitaovam-piadiana mamono mampijaly tahaka ny nahazo andry lalatiana ravololo-manana mandra-pahoviana ary no hitaintaina amin'ny fiavian'ny mpangalatra ny malagasy. Nefa koa tsy maintsy miomana sy miaro tena satria efa nampilaza mialoha zany fa tsy nanondro fotoana fotsiny. Misy koa ny hoe mpamono biby tsy mahafaty dia hivitoeran'ny rambony.
hatramin'roviana no hipitrahany zany zavatra rehetra izany. Mialalina mantsy ny antsana izay mampisaraka ny prime ministre sy ny filoham-pirenena ny fihetsika mampiseho mibaribary fa misy ady mangatsiaka eo amin'ny rotota, tsy miafy nintsony ny fihetsika masom-bahoaka fa tena gasy mody miavana sisa ny prime ministre sy ny filoham-pirenena, izany hoe fiatsaram-belatsiny no hita taratra eny amin'izy ireo. Ny filoham-pirenena efa tena mitody damosina, ny tompo menakely sy ny tsandapa te hiala-kora ny prime ministre fa akoronay zay mikitikitika ny tombontsoa ny manodidina ny filoham-pirenena dia ny vahoaka moa no mibaby ny vesatra izany ady mangatsiaka ny filoham-pirenena sy ny prime ministre izany, dia teraka avokoa ny karazana korotana ara-tsosialy rehetra manodidina izay rehetra izay. Fa efa niresaka n'izay ady mangatsiaka ny filoham-pirenena sy ny prime ministre izay isika dia omaly ny omaly tokoa Obinandrianina Barjona naravaka Eritsitoaina no nitranga teny anositeny izany fomba hafahafa naseho ny filoham-pirenena sy ny prime ministre izany, satria dia ninitsy ny resaka tamin'ny prime ministre mihitsy ny filoham-pirenena fa niresaka matetika kosa teo akaikiny ny filohany amin'ny teny meran-doolona ary ninitsy ny jery mihitsy ny prime ministre atao anatin'izany lanonana izany. Dia samy niavonavo teny ny andaniny sy ny ankilany rehefa nametrahana fanontaniana ny amin'ny hoe ahoana ny hevitra ao mikasika ny teny ny filoham-pirenena sy ny mety ho fifandraisana amin'ny filoham-pirenena, nilaza ny prime ministre fa antanio izy. Dia rehefa nanontaniana indray ny filoham-pirenena dia nilaza fa antanio ny prime ministre dia tsy mahalala na inona na inona zany ny malagasy manoloana an'izay rehetrarehetra izay fa ny hitan'ny malagasy dia ny fiainany mikorotana tahaka izao. Ny prime ministre moa tetsakilany nanamafy fanondroany araka ny efa nambarany tany am-boalohany fa jeneraly ny tenany dia manaja izay everina fa lalàna mifeny tany sy ny firenena ary milaza fa tsy aly izy raha tsy ny lalam-panondrenana indray no manaisotra azy.